mba ho fanaraha-maso ny fivezivezeny ny mpandeha ka ahafahana mifehy ny tsy hidirany tsy mokaretina coronavirus dia misy ny fepetra tsy maintsy akana ny mombamomba ny mpandeha tsirairay amin'ny alalan'ny fampiasana ny manifold izay ataony mpitatitra eny amin'ny gare routière. Nidina ifotony araka izany ireo tompona ndraikitra nanara-maso ny fampiasana ity fitaovana ity teo ambany fitariany taleparitry ny fitaterana ny fizahan-tany ary ny famantarana ny toetrandro ramatoa Saloy Nirina Dewa. Araky ny instruction avy amin'ny ministera dia nanara-maso ny fandraisana ny passager zany hoe amin'ireo manifold mba hapiatra n'izay manifold zay amin'ity resaka fiparitana valanaretina eran-tany ity ka raha sanatria tonga eto amintsika eto zay aretina zay dia mba misy fepetra raisina zany aty ifotony. Ny faharoa manaraka izay dia fanentanana amin'ny resaka visite teknika izay arahana ihany koa miara-miasa amin'ny sécurité routière. Ankoatr'izany dia nisy ny fanentanana ireo mpampiasa fiara mba hamaly ny etaeta ny mpanjifa ka hikojakoja ny fiara sy hanao ny fitsirihana ara-teknika. Tonga nananatra anay teto fampianarana ny zava-tsotra tokatao hanao ny manifold jerena ny tôbila ho tsara dia saorana ny aerobe koa fa dia tsy nanao sazy ianao fa mba nampianatra anay na tady nananatra anay mba hatsara ny fiaranay. Olana ho an'ireto mpampiasa fiara ireto ny faratsin-dalana satria lalana 520 kilometatra dia atao anatiny adiny 2.